Eo amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana kosa indray dia matotra ny fiara-miasa eo amin'ny zandarmaria-pirenena sy ny komity iraisam-pirenena ny vokovokomena na ny CICR izany. Androany indrindra ary dia nanolotra fitaovana entin'ny zandary anatanterana ny asa ity sampandra iraisam-pirenena ity. Nahatsikaritra ny komity iraisam-pirenena vokovokomena na ny CICR taorindreo fanadihadiana izay nataony fa misy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny zandarmaria-pirenena eo amin'ny fanatanterahana ny asany sy andraikitra izay sahan'izy ireo, indrindra eo amin'ny lafiny fananjanany zon'olombelona. Ho fitadiavam-baolana amin'izay tranga izay dia nanolotra fitaovana miisa 5,000 Israel nahitana torolalana momba ny fihetsika sy fitondran-tena tokony hananampy tandron'ny filamenana. Arahina peta-drindrina fanentanana ny zandarmaria-pirenena ny CICR nandritra ny atrikasa izay nitotsaina tetsy amin'ny IDLC Anosy. Brigadiny zandarmaria-pirenena misa 500 sy mpitandron'ny filaminana misa 3,000 Israel no zaraina ty hitorolalana ity. Tanjona araka ny nambarandramatoa Perrine Loire, lehiben'ny délégation ny vokovokomena miasa eto amin'ny ranomasimby-Indianina, ny ampiroboroboana ny zon'olombelona sy hanomezan-danja ny fanajana ny zon'olombelona eny anivon'ireo mpitandro ny filamenana. Ny aiky ny fisian'izany klem izany tokoa ny solotena sekretera hampanjakana amin'ny sanana ny zandarmaria-pirenena izay nilaza fa efa misy ny fepetra andraisina toy ny fanaova-tsonihy memorandum mikasika ny zon'olombelona, ny fampiofanareo mpitandro ny filaminana, ny fandraisana fepetra fanasaziana ho andreo ondrina ny ary ny fanentanana eny anivon'ny zandarmaria-pirenena tsirairay.